Ireto avy ireo firenena dimy mpanome zom-pirenena betsaka indrindra maneran-tany. Eo amin'ny larana fahadimy i Italia. Olona mahery ny 3,4 no lasa italiana tao anatin'ny herintaona. Anisan'izany ny olona avy any Tunisie, Maroc ary Albanie. Larana fahaefatra i Espagne nanome zom-pirenena mahery ny 4,4 tamin'ny taona 2022. Indrindra ny olona avy any amin'ny faritra Amerika Latiny noho ny fifamatorana ara-kolontsaina sy fiteny saika mitovitovy na iombonana. Eo amin'ny larana fahatelo i Royaume-Uni, olona eo amin'ny 4,4 eo no nahazo ny zom-pirenena britanika tao anatin'ny herintaona. Isa niazakazaka fitombona noho ny fanaovana vao aingana teo amin'ny lalàn'ny fifindra-monina azo atao any an-toerana. Eo amin'ny toerana faharoa i Canada, firenena nomena anaram-bositra hoe firenena manana fahafahana sy fahasamihafana. I Canada dia nanome zom-pirenena 4,7 mahery tamin'ny taona 2022. Ny ankamaroany dia ho an'olona avy any Inde, Philippines ary Nigeria. Eo amin'ny larana voalohany i États-Unis. États-Unis izay firenena iverina ho voalohany mahasarika ny mpifindra-monina maneran-tany, nanome zom-pirenena 7,9 mahery tamin'ny taona 2022 fotsiny. Isa mahavarina izay mametraka azy eo amin'ny tompony larana maneran-tany ho an'ny fanomezana zom-pirenena.